satria moa lakamisy rapitso dia ivoaka ao amin'ny rapitso indray zany nisy gazety soa ahitanao ireo lohatendry loha hevitra maro samihafa ihany koa voaboasana isaky ny alakamisy indro ary fitinina amintsika fohifohy ireo lohateny misongadina ivoaka ao amin'izay rapitso izay. Ny tendance mafykely tanora ao amin'ny mariage lamaody vaovao entiny soa amintsika amin'ity herinandro ity anehoana amintsika fa tsy voatery fotsy foana akory ny akanjo mariage mihaja. Mbola lamaody ihany ireo karazana poketra mihaja fitondra mianjaika arakaraka ny fitafiana anaovana. Ao koa ny torohevitra momba ny fikojakotsana ireny kiraro hoditra ireny. Ary ho an'ny lehilahy indray dia hitondrana fanazavana momba ny fitafy ireny costume ireny. Eo amin'ny resaka tsarambika manendrika dia amin'ny fiteny frantsay no hitondrany soa famelabelarana momba ny masque capillaire sy ny fombafomba mahomby sady aingana ao amin'ny fikarakarana ny volo. Ao koa ny fikojakotsana ireny tongotra vakivaky ireny. Ny pejin'ny fahasalamana kosa indray dia ahitanao lohateny mahakasika ny paoma izay voalaza fa miaro amin'ny arety mandoaka ny nify. Ao koa ny fombafomba tsotra hitsaboana ny arety kibo na ilay antsointsika hoe manehitra. Eo amin'ireo vaovao mahaliana maneran-tany izay notsongainy soa tamin'ity herinandro ity dia ahitanao izany karazana silipo tsy mampisy fofondraty izany sy ireo maro hafa toy ny fanaintainana ateraky ny rano tafiditra ny natiorina. Tsy misy pikoto ny vehivavy be vazivazy. Izany indray no lohateny hafa ho velabelarina ao anatin'ny lohahevitra momba ny fiainana ara-pananahana. Ny pejin'ny nahandro amin'ity indray dia iresahana amin'ny teny frantsay ireo kojakoja fampiasa ao an-dakozia sy ny fomba fahandroana amin'ny entona na cuisson à la vapeur. Ankoatra ireo karazana nahandro vaovao indray entiny mamasoa antsika. Santuinany ihany reto lohateny reto fa ho hitanao anatin'ny gazety soa ivoaka rahampitso alakamisy ny maro hafa izay inona fa ahaliana ny mpianakavy manontolo. Ho famtinana foana vaovao nisongadina netana tamintsika tany tokantrano tamin'ity takarivo kosa ary dia misy ny tompona ndraikitra avy ao anivon'ny Amnesty International manatanteraka iraka amin'izao fotoana izao any amin'iny ilana tsy minosiny sy indrindra ao anatin'ny tsy fandriampahalemana izay miseho any amin'izao fotoana izao ankilany nefa ny mpitandro ny filaminana ihany koa dia nanambara fa misy ny fanadihadiana ara-miaramila tanterahana amin'izao fotoana izao any amin'ny tapany tsy minosy izay ihany koa. Eo amin'ny tontolon'ny fitaterana indray dia niverina tamin'lohan'ny asa fitateram-bahoaka tamin'ity andro androany ity asa izay fanao ny UCTU izy ireo moa dia mbola mametraka hatrany tokony alany ireo talen'ny tompona ndraikitra samihafa eo anivon'ny fitanterana sy ny ministera manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao anatin'izay tontolon'ny fitaterana izay. Isaorana fiainanao tompoko lasy tompoko vavy tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra ma-TV tao anatin'izay fampalalam-baovao ny fahitalavitra izay mbola mitoy ihany koa ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra fa ny tena kosa me fotoana ao indray ho amin'ny rapitso veloma tompoko.